Tantara sisany ho iainany tarana ka amamparara mitoy ny hafanimbana sy famotihany ireo zava-mananaina sy alan-javaboary. Eto amintsika amin'izao fotoana izao ny afo sy ny doro-tanety eto Madagasikara izay nitombo isa ary ny nahazo vahana tao anatiny 10 volana izay Gaëtan Andriatsilavo. Nitombo isa ary nahazo vahana ny doro-tanety sy ny firehetana teto amintsika tao anatiny 10 volana izay. Tsy ny eto Madagasikara ihany, zava-misy maneran-tany ny firehetana raha tsy ilaza afa-tsy ny tany Etazonia, ny tao Frantsa, ny tao Aostralia sy ny sisa. Ho an'ireo firenena any ivelany, ny haintany sy ny figaina ny masoandro no nandoro ny ala ka nahatonga ny firehetana tamina hektara maro. Ho an'ny eto Madagasikara, fanontaniana mipetraka ny hoe doro-tanety tahaka ny miseho eto amintsika hatr'izay ve sa misy antony hafa? Raha doro-tanety, nahoana ny mbola tsy foana hatramin'izao andro? Iarahan'ny rehetra mahita fa efa misy voka-dratsy maro izao. Samy mahita ny rehetra ary samy maneho ny heviny mahakasika ny famaizana atao amin'ny valan-javaboary Bay de Baly ao Soalala, faritra Boeny, tao anatiny andro maromaro zay. May ny ala, may ireo biby, ary loza mitatao ho an'ny biby arovana sy mampiavaka ny Madagasikara ny hafa izay sarotra fehezina. Ny tambarany rehetra nateo aza ny hevitra samy hafa manoloana iny tranga iny dia ny hoe hoaiza ny taranaka mampara raha ny tranga tahaka izao no mitoy, iza no tao ambadiky ny firehetana ka tokony hiaran'ny lalàna. Tsy azo atao ambanin'ny zavatra mantsy ny famotorana mikasika iny tranga tany Soalala iny. Tsy mijanona amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana fotsiny ihany fa mamay voka-dratsy ho an'ny fiainan'ny zanak'olombelona ary sarotra ny anarana izany raha ho tafarina indray androany. Nezaka nanarina isika ary maro ireo mpiray tanindrazana sarotiny sy sarom-piaro amin'ny faritra arovana sy ireo valan-javaboary isan-karazany. Saingy mbola misy ary tsy vitsy ihany koa ireo mandrora miatsilany, minimanimba sy mamotika ireo efa najoro. Raha nezaka natao fambolekazo eto amintsika nandritra izay taona maro izay tokoa no jerena, tsy efa mitombo ve ny zava-maitso sy ny ala hita eto Madagasikara? Izao indray aza, tahaka ilay nitranga tao Mahajanga, niezaka fambolekazo nandaniana volabe sy fotoana indray no nisy nandoro. Tsy ny afo ihany no manimba ny tontolo iainana, eo ihany koa ny fanaovana kitay sy ny arina fandrehatra, ny fakana hazo anaovana fanaka sy ny asa fanorenana. Ary misy aza, ireo hazo sarobidy sy ireo hazo tsy azo tapahana ny anaty ala sy faritra rovana indray no tateriny arak'izay tratra mandritra ny fotoana nanana fahefana anatanterahana izany na amin'ny fomba ara-dalàna na amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ny tena olana tsy vitany hoe simba ny tontolo iainana, fa isika sy ireo zanantsika no sahirana sy hijinja ny vokatr'izany. Ny tena olana goavana ihany koa dia tsy misy paikady mazava sy mahomby amingorana ny doro-tanety sy ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna ny ala eto amintsika. Misy ny teti-bolana ampiasaina fa tsy hita hoe natao inona ary aiza ny vokany. Manoloan'ireo tokony ary tsy maintsy atao lara-pahamehana ny fiarovana ny tontolo iainana raha tiana ny aro sy hitsinjo ny tanànaka amampara. Mila fantatry ny rehetra ary iainana ny hoe antoky ny fivelomana ny ala ary amanetsy ny ireo olom-pirenena mivelona amin'ny ala sy ny zavaboary eto amintsika. Maro ihany koa ireo vahaolana ara-teknika afaka hampiarina isoroana ny mety ho fitaran'ny afo eto amintsika. Manana teknisianina mahafehy izany ny malagasy ary afaka manome vahaolana mivaingana sy maharitra. Izany hoe tsy tokony hijanona amin'ny resaka ambony latabatra sy ny atrikasa ary ny fitoanan-doha fotsiny ihany fa miroso avy hatrany amin'ny fampiarana.